amin'ny entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka sy atobaka. Ry Andriamanitra raisana ka fany masona midera sy mankalaza mivoninahitra anao zahay. Lehibe tokoa ny fitiavana sy ny famindrampanao ka vedana ndrampamonjeny zahay tratran'indray zao amaraina izao. Ary dia mipifaliana no afahanay miona aminao Jesosy tomponay. Ilay Andriamanitra. Tianay amin'ny fitiavana mandrakizay ianao ary mitoetra mandrakariva eo amin'ny seza fiandriananao. Ampianary kosa izahay hanokatra ny fonay, afahanay mandray anao ho tompo, mpanjaka, mpamonjy anay amin'ity andro ity izay nataonao mba hiainanay, natolotrao hanehoana ny voninahitra. Ankehitriny Jesosy dia mangataka indrindra ny fanadiovanao amin'ny rano sarobidy izahay. Sasao ny fanahy, ny fo, ny saina ny tenanay mba hanana anjara amin'ilay fanjakanao. Ary dia tariho zahay amin'ny alalan'ny fainao masina Jesosy hitory ny filazantsaranao. Dia ny filazantsaran'ny fihavanana. Eny Jesosy. Fizano lala tokana afahanay hanana fandraisana anjara lehibe eo amin'izao fanjakana izao Tompo. Ny mba hahatonga anay ho fitaovana mahomby hitoriana ny filazantsaranao amin'ny olombelona rehetra. Misaotra Jesosy. Anao ndery najanao voninahitra ry Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fizano fainao masina sy taradalana anay. Indrindra izao fotoana izao mba hahafahanay mandreny feonao sy mampiatra izany eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay velona masina marakely avy Nazareta, Tompony Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, nozony manisy mangataka izany vaka izany. Aleluia. Amen. Mbola ampitombona amintsika mandrakariva ny ravana ny fahasoavana ary koa ny fiadanana. Avy amin'ny Andriamanitra raintsika, ny zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy, ary ilay fanahy masina mahery izay momba antsika amin'izao fotoana izao. Hoy ny soratra masina tokoa manambara antsika, Kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny Filazantsaran'ny fihavanana ny tongotrareo. Fa isika dia mila mietsika hifanaraka amin'ny fahasoavana izay arotsaky ny Tompo Jesosy amin'izao tontolo izao, amin'izao fotoana iresantsika izao. Misy tokoa mantsy ny vanim-potoana ry havana, ary izany vanim-potoana izany dia mila dinihetsika tsara mifanaraka amin'ny soratra masina. Aiza mosika izao, manoloana ny fotoanan'ny Tompo, manoloana ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny rahona lanitra. Eny tokoa antombotra mandrakariva ny fiverenan'ny Tompo, satria na efa tamin'ny fotoana izay nialany Jesosy ety ambony tany aza, dia efa nanambara ny mpianatra fa efa akaiky ny fiverenan'ny Tompo. Eny, 2000 taona lasa dia efa akaiky ny fiverenan'ny Tompo. Anio ary havana dia mazava fa mbola miakaiky hatrany tokoa izany fiverenana izany, ary tsy fantatrao, tsisy mahalala ny andro sy ny ora, saingy izao kosa omen'ny Tompontsika famantarana ny amin'izany. Ny tanjon'ny Tompo dia nitondra antsika ho amin'ny fihavanana manerana izao tontolo izao ao amin'ny Jesosy Kristy. Ary izany indrindra no nomena antsika fotoana dia isika olom-boafidin'Andriamanitra izany. Isika mpiazakazaka mazoto hanambara amin'izay rehetra ety an-tany ny tena filazantsara ny famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy. Isika mantsy dia tsy maintsy manambara ny vovamafaly dia ny filazantsara feno avy amin'ny Jesosy Kristy araka ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny bokin'ny Romanina 10:17 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena, ataony ahoana ary no fiantso izay tsy ninony, ary ataony ahoana no fino izay olona tsy reny, ary ataony ahoana no fandre raha tsy misy mpitory, ary ataony ahoana no fitory raha tsy nirahina, araka ny voasoratra hoe akory ny hatsaran'ny tongotrareo mitondra teny soamafaly. Indro famotinana mba hanampina antsika rehetra handray ny filazantsara feno izay mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay.
misy andeteny samihafa atsofa ny okevitra afaka manampy antsika hanazava amin'izay zavatra toriana. Afaka atao tokoa ny manatanteraka izany manoloana ny fitoriana filazantsara entin'ny tompo antsika. Toy izao izany. Voalohany dia ao amin'ny Jaona toko 4:19. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ny fahafantarana ny tena maizy azy ny sorom-panavotana. Izany hoe Jesosy ilay nanao sorona ny tena ny hanafitra antsika. Ny fiarahana bebe kokoa amin'ny mpamorona antsika dia tanteraka tamin'ny alalan'ny finoantsika ny Jesosy Kristy, ilay hany mpanalalana n'Andriamanitra ray sy ny olona. Araka ny nasehoan'ny Paoly ao amin'ny soratra masina dia ny Timoty voalohany toko 2:4-5 fa tian'Andriamanitra ho vonjena sy ho tonga amin'ny alalan'ny amin'ny fahalalana ny marina ny olona rehetra, satria hany manana n'Andriamanitra iray izy, iray koa ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Jesosy Kristy, ilay lehilahy izay nanolotra ny tenany ho vidy mpanavotana ho an'ny rehetra. Tsy misy ety ambony tany na iza hany mpanalalana antsika amin'Andriamanitra ray, fa masin'Andriamanitra ary tsy azo atony ny mpanota. Koa raha te hanatona sika ary te hampanatona olona amin'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy izany. Manambara koa ny asan'ny apôstôly toko 4:12 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, dia koa fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa dia izy no hitsanganan'io lehilahy io finaritra eto imasonareo. Ity no vato izay nolavi ny mpanao trano nefa tonga fehizoro, ary tsy misy famonjena hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay azotsika famonjena. Izany ny finoana Jesosy Kristy no mahavonjy, tsy finoana ny asa tsika, tsy finoana ny alà na Bouddha na Gaïa sy ny sisa, na koa ny fahendran'olombelona na ny filôzofia, franc-maçonnerie sy ny sisa. Tsia, ny finoanan'i Jesosy Kristy ihany no mahavonjy. Hoy ny bokin'ny Romanina toko 10:7-10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fony no nahazoana fahamarinana ary amin'ny vava no nikena ahazoana famonjena. Voazatoetra avy amin'ny toerana misy azy ao amin'ny fanahiny izy ary misokatra marina tokoa izy. Jesosy Kristy, Andriamanitra, tonga amin'izao tontolo izao amin'ny nofo fa raha ny fahotan'ny olona dia tsisy azo atao fa tsy maintsy sakana lehibe izany tsy idirany ao amin'ny paradisan'Andriamanitra. Ny Korintianina voalohany toko 2:1-4. Korintianina voalohany toko 2:1-4 dia manambara amin'ny anaran'i Jesosy hoe, ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay nitoriako taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo izay amonjena anareo koa. Raha tananareo tsara araka izay teny notoriako taminareo, raha tsy niny foana ianareo fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Tsy ampiravana ny mino fa maty tamin'ny fijaliana Jesosy hitondra ny sazin'ny fahotantsika. Fantatra satana koa izany, enino izany, izay mihevitra ny fibebahana amin'ny kitsipo noho ny fahotana rehetra ihany koa, dia tsy ampy
fa ilaina ny tena fibebahana ho amin'ny famonjena ary koa mila mitoetra amin'izany famonjena sy fibebahana isan'andro zany. Fa raha tsy izany dia mitoetra ao amin'ny fahotantsika ihany isika ka voaheloka ho amin'ny fitsarana dia ao amin'ny fahafatesana mandrakizay. Men'Andriamanitra fahafahana misafidy ianao ka afaka misafidy araka izany. Saingy tsy afaka amin'izany isika raha tsy manana ilay herin'ny fanahy masina izay miasa eo amintsika. Fa ny ary raiso ny fanahy masina hahatonga antsika hanatanteraka ny safidy tsara, isafidy mandrakarivan'i Jesosy Kristy, isafidy ny torony filazantsarany. Ampafantatra ny olona fa tsy misy lalàna hafa ahazoana famonjena afa-tsy eo amin'i Jesosy Kristy rehetra. Ahafantaran'ny olona fa tsy misy izay ahafahany mahita an'Andriamanitra afa-tsy Jesosy ihany. Tsy mino an'Andriamanitra aho hoy ny sasany. Ary koa ny sasany dia manambara hoe raha misy Andriamanitra nahoana izy no manaiky amin'ny zavatra mitranga etsy sy eroa ankehitriny. Ary ianao koa no tsy hazavainy ny zavatra miseho marina tokoa anatin'ny foko ao. Nahoana izy no tsy mampiseho ny tenany koa amin'izao tontolo izao. Izany fanontaniana izany dia mitranga etsy sy eroa ary fanontaniana fa napetraky ny mpianatra koa raha nitsangana tamin'ny maty ny tompo hoe maina moa tsy miseho amin'izao tontolo izao ianao. Ako isika ry havana ahafantatra mandrakariva fa Andriamanitra dia fanahy ary manambara ny tenany amintsika mandrakariva amin'ny alalan'ny zavaboary nefa izy. Be dia be sy isan-karazany be pitsiny. Eny kanto sy tsara tarehy ary voalamina tsara izany. Atraka ny lohanao amin'ny antoandro tahaka izao ka dineo ny masoandro. Ary miala mangina atraka ny lohanao ka dineo ny kintana sy ny volana sy ny firafitra izany. Jereo ny hatsaran'ny zavaboarin'Andriamanitra izay nohariany fa indrindra ny olombelona izay nataony araka ny endriny. Ry havana feno izany rehetra izany dia hoy ny tompo hoe mitadiavan'i Jehova dia ny mbola hita izy. Mentsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka andratsy fanahy ny fony lalany ary ny tsy marina ny fony heviny. Aroka hiverina ho amin'i Jehova ireny fa mindra fo amin'izy eny ho amin'Andriamantsika fa hamela heloka dia hamela heloka izy. Hoy ny boky ny Isaia-paminahy. Rapatonga ny fotoany iray tsy ho ela izay tsaran'Andriamanitra tontolo izao ary ho mahatsiravina ny fitsarana mandritra ny androm-piainana dia ny fahogana lehibe izany. Dia aoka ny olona hifidy an'Andriamanitra. Eny hifidy azy. Andriamanitra nanafaka ny olona tsy ho tratra ny fahaverezana mandrakizay. Aoka isika hitoetra amin'ny fahatokiana, amin'ny faharetana, amin'ny fifavahana ary hantoraka amin'ny tompo mandrakariva isan'andro. Hitolona mibavaka. Indrindra ao anatin'izao andro imanantsika amin'ny Pasika izao, imanantsika ao anatin'ny karema izao ka hifaditika ny ratsy rehetra voalohany indrindra ary ihany koa hifaditika aza izay hiverintsika fa mahatonga antsika toetra ao anatin'ny atao hoe sécurité samihafa toy ny sakafo, toy ny torimaso, toy ny zavatra samihafa izay hifikirantsika mba ahazoantsika hery ety amin'izao tontolo izao dia eo ny tompo manao hoe avelao izany rehetra izany fa fadio dia jereo ilay mpamonjy tokana dia Jesosy Kristy fa satria ny fahoriana amin'izany andro izany dia izy dia fahoriana tsy mbola nisy toazy hatr'izay nandohan'ny andro. Izao tontolo izao ny foron'Andriamanitra tokoa dia hiaritra izany fahoriana izany rehefa tonga. Eny tokoa ry havana. Tontolo ny aizina iray manontolo hirotsaka amin'ny tany. Midika izany fa ny herin'ilay ratsy dia ho afaka ary avelan'Andriamanitra hiasa. Fa izay mifikitra amin'i Jesosy Kristy irery ihany no manana ny fahazavantsaina ary ny koa ny fahamatorana ara-panahy hiatrika ny zavatra rehetra amin'ny fifaliana sy amin'ny hery sy fahefana avy amin'Andriamanitra iray.
Nefa ny masina ampahirintsika ka handavantsika izay rehetra tsy an'ny tompo, indrindra raha tonga ny fotoana izay anaovan'izao tontolo izao ny puce RFID izay ntsony ny teny anglisy radio frequency identification na radio identification ny teny frantsay, izany hoe famantarana amin'ny alalan'ny fréquence radio, tahaka tsika nitady fréquence amin'ny radio RTL, radio Madagasikara sy ny sisa, dia apetraka izany ka andavatsika izany ka hananantsika ao am-posy ao am-panahy mandrakariva ny tenin'ny tompo hoe izay maharitra hatramin'ny farany novonjaina. Andriamanitra ny voninahitra antsika ny fahasoavany sy ny fiadanany ary ny faharetana avy aminy. Vavaka isika. Ray aman-dala misaotranao izay amin'ny dalan'ny tompo satria miantso any mandrakariva ianao hitory ny filazantsaran'ny fihavanana ety amin'izao tontolo izao. Fa satria Jesosy antombotra ny fotoana anapahan'Andriamanitra ray ny amin'ny iverenao amin'ny raha lanitra. Izay kosa tompo Jesosy tsy manana safidy afa-tsy ianao. Ianao ny tianay, ianao ny Andriamanitray, ianao ny fantatray fa lala tokana hizorona mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Koa izay rehetra manakatsakana izany dia soronay minananao, ary izay rehetra tsy avy aminao dia tsy hoenonay fa ianao rery Jesosy Kristy no hany mpamonjy, no hany mpanalalana, no hany Andriamanitra, ary ihany koa no hany tianay ka nafoy ny ainao teo amin'ny fijaliana famonjenanay. Aton'izao fotoana ny kare amin'izao tompo manala, atserovanay ny fijaliana ho mafy indrindra, ary ihany koa ireo tortura rehetra izay nanjoanao Jesosy tompo hatramin'ny fotoana izay nisamborana anao ka hatramin'ny fotoana izay nialanao aina nahitry ny adiny 3 tao amin'ny fijaliana. Izany rehetra ny tompo ny fantatray fa mari-pitiavana lehibe izay natolotrao famonjenanay tsirairay avy sy izao tontolo izao. Koa ankehitriny Jesosy manala dia aoka izany fahatserovana izany no nananay ilay fahatokiana, fidelité eo aminao, tsy ova ary tsy anana fa toetra kosa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, voahosotr'Andriamanitra hitoetra eo amin'ny elatry ny fahasoavanao. Ankehitriny ary Jesosy manala petraka ampelantananao ny fiainanay manontolo voninahitra ao. Anao ny derinajana amin'ny voninahitra ary tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa izay kosa dia kiraro ny fahavononam-panahy avy amin'ny Filazantsaran'ny fihavanana any amin'ny pitsory mandrakizay. Amin'ny alanao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aleluia.